Fifalinany androany, fifalinany androany, fifalinany androany, Christmas soasoanao. 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 Fa ny mirabatsika ireny indray izay manaraka an'ity horonan-tsaran'androany ity a dia mirary krismasy feno fiadanan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Amin'ny fotoana krismasy aotrao tokoa tena fotoana fanehoan'olona amin'ny fitiavana, eny dia falifaly eny ny olona fampitsitsika eny dia fanomezana. Ka raha ny fitiavana andesana dia raha mitady fahamaritana tsika anatin'ny internet dia be dia be mihitsy ny fahamaritana mety hitantsika ao. Fa ny tena fahamaritana isan'ny malaza dia ilay an'ny filôzofa anankiray atao hoe Platon mizara telo ny azy. Ny anankiray dia ilay hoe Eros na hoe fitiavana olon-droa, dia ny anankiray koa ilay filia na fitiavana miandry tambiny, ary anankiray dia hoe fitiavana agape na fitiavana tsy miandry tambiny, izany hoe tiako iny olona iny amin'ny défaut-ny sy ny qualité-ny dia tiako izy tsy miandry inona avy aminazy fa tiako fotsiny tsotrao izy. Fa ity horonan-tsaran'androany ity kosa dia miomana tanteraka amin'ny atao hoe fitiavana kristianina. Dia ndao re amin'ny maha-kristiana antsika dia tokony hanahaka an'Andriamanitra isika, dia tokony hanao fitiavana toa azy ihany koa. Hoy ao amin'ny Jaona 5:17 manao hoe tsy misy manam-pitiavana lehibe nohon'izao dia ny manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany. Dia toy izany koa fitiavana tsy misy tampony tokony hanjaka-ty anatintsika, fitiavana tsy manavaka na iza ary koa tsy miandry valiny. Mety ho sarotra ny manao izany, nefa hoy ny Tompo hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Jaona 5:17-30. Ambonin'izany rehetra izany dia misy ilay fitiavana tanteraka, dia ilay fitiavana manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany. Araka ny hita ao amin'ny Jaona 5:9 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Hitantsika amin'izany ary fa ny fitiavana kay tsy mijanona fihetsem-po fotsiny fa tena fanapahan-kevitra hanolotra ny sarobidy sy ny tsara indrindra, ary manana tanjona mazava tsara dia ny hahavelona ilay tolorana fanomezana. Eto Andriamanitra dia manao ny dingana voalohany, manolotra ny zanan'ilay tokana mba hananantsika fiainana mandrakizay dia fiainam-piadanana anjakan'ny fahamarinana. Izany fitiavana izany dia mila raisina sy iainana ary zaraintsika ihany koa ho an'ny hafa sy ny manodidina antsika. Dia ampiarintsika amin'ny fiainana andavanandro samy fitiavan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ireto ohatra vitsivitsy nalaina tamin'ny soratra masina ireto. Raha eo amin'ny sehatra mampinamana ohatra dia eo amin'ny Marika 12:30 misy hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Raha eo amin'ny Ray aman-dreny sy ny zanaka indray dia mazava be ny eo amin'ny Efesianina 4:9 hoe manaja ny ray sy ny reninao, ary ny eo amin'ny 4 kosa hoe ary anareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy fananaran'ny Tompo izy. Raha eo amin'ny fady indray dia ao amin'ny Efesianina 5:15 misy hoe ianareo lehilahy tiava ny valinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany ainy hamonjy azy. Raha ny ao amin'ny Kolosianina 3:7 indray dia hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo araka izay mety atao amin'ny Tompo. Raha eo amin'ny sehatry mampiray-tampo indray dia ao amin'ny Romana 12:10 misy hoe mifankatiava tahaka ny fifankatiavan'ny rahalahy mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Raha jerena amin'ny dikateny ombonana izy dia mazava be mihitsy ny lazainy ao hoe mifankatiava toy ny mpiray-tampo mihezaha amin'ny fifanajana. Ny amehezantsika izany dia ny Jaona 1:3-9.
izao ny afantarantsika ny fitiavana satria izy efa nanolotra ny ainy mba hamonjy atsika dia isika koa tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Nanaiky nanao tsinitsinina ny tena an Jesosy mba havelona anao hatramin'izao. Raha tsapanao izany fitiavana izany dia mila maneho izany amin'ny hafa koa ianao. Ny profim-pitiavana lehibe indrindra dia ny hanoloranao ny ainao ho an'ny hafa. Ny dikan'izany dia ny hanehoanao ny lalana marina raha sendra diso izy ireny, ny hanananao fanetretena amin'ny toe-javatra rehetra ary indrindrandrindra ny torianao azy an Jesosy Kristy. Manoloan'izany mety hiaritra esoeso, fanaratsiana, fahoriana ianao kanefa tolory azy amin'ny fitiavana fahazan-tsaina izy fa izay mihitsy ilay hoe manolotra ny aina. Ny eo amin'ny 5:7 sy 9:20 amin'ny oloteny io ihany dia miteny hoe ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantrany rahalahy ka miolombelona aminy ahoana ny toeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny. Anaka, aoka tsy trio amin'ny vava fotsiny ihany tsika na amin'ny lela fa amin'ny asa sy ny amin'ny marina. Farany ary angatao amin'Andriamanitra mba ny hanananao fitiavana tahaka azy dia ny voalohany indrindra ny tiavanao azy amin'ny fonao, sainao ary ny herinao rehetra ary ary koa ny zakainao amin'ny fitiavana ny fahalemen'ny hafa satria izany no tena fitiavana.